File mandrakariva riavana malala no miona toy izao sika miara-miainy ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ho aminareo iny ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Alarobia 12 Jona 2024 ivanjinantsika lohateny manao hoe miaro ny olony ny tompo. Andeha ry havana hidera sy hankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy hankalaza, mifoaza rivalisy lokanga, ifo maraina koa aho. Hideranao eny amin'ny fiainana maro aho Jehova, ary hankalazanao eny amin'ny jetilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary oka ty ambony tany rehetra ny voninahitra aho. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mahery sy magagy ianao satria mahay ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza me voninahitra ny arinomasina izay noho izany satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Mahatsiaro ny tenanay izay Tompo, maloana ny voninahitra ao koa dia midera mankalaza. Eny mame voninahitra ny arinomasina tokoa satria Andriamanitra tsy toy ianao. Mahatsiaro ny tenanay izay Tompo, mahatsiaro tsy fatanterahanay dia endreto izahay maloana ny fahamasinanao, mifona aminao, mamindrafo aminay, mamela ny helikay noho ny hafitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny harsijaliana ho anay. Tompo, hamaky-seny nofinainy izahay, dia taria amin'ny fananao masina mba hamantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finonainao ilay masina, minaran'i Jesosy Kristy Tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka 4 manoko ny 5:5 ka hatramin'ny 1:7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary andro izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka, dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerajeran'ny alin-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana, ary namoazy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hahafatesanay izao? Ary mifoha izy dia niteny mafy ny rivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe, manginy, mitsara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana no saro-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, manonona ny fiadanan'ny Tompo anao hatrany raha isiany sy indray fampianarana tsara avy amin'ny tenin'Andriamanitra efa mahazatra antsika loatra, efa haintsika loatra izany tsika, izay hahafahantsika koa mandray an'i Jesosy Kristy. Mofinaina ho antsika moa ny vakiana teo dia izany Marka 4:5-7, voalaza amin'ireo filazantsara sinoptika ihany koa izany, na ny amin'ny Luka izany, na ny amin'ny Matteo, izay milaza nampitsahara an'i Jesosy ny tafio-drivotra. Inona ry havana no hanafarana antsika, inona mibaiko antsika manao an'izany? Dia izao, Jesosy no tadiavo. Nampitsahatra ny tafio-drivotra Jesosy, koa izy no tadiavo. Voalaza amin'ity fitantaran'ny Marka ity ry havana fa ny toerana nisy an'i Jesosy dia teo ambodin'ny sambo kely, ary natory tamin'ny ondana izy. Misy toerana maro ry havana anaty sambo kely ka samy naka izay nahazoany ainany rehetra. Ny an'i Jesosy dia ilay toerana mangina. Ka rehefa nisahotaka ny mpianatra dia hitany tery ambodin'ny sambo kely ny Tompo. Ao anaty sahotaka teraky ny fahasahiranana maro sika ankehitriny ry havana, maloana ny fiainana, maloana ny zavatra famafao. Tsy ao anatin'ny korotana nahitanao ny Tompo, fa manatona azy ao amin'ilay toerana mangina. Hoy izy, fa ianao kosa raha mivavaka dia midiro amin'ny efitranonao, ary ny rainao izay mihitanao mangingina no amary anao. Fa izao koa ry havana, mampitsara tafio-drivotra Jesosy ka aoka izy no antsoina. Aoka izy no antsoina. Magaga fa raha voatody zava-tsatra ny mpianatra, izay mpianatra Jesosy Kristy eto, izay tsy inona fa ny tafio-drivotra na tonga alin-drano ka nanefika ny sambo kely nitondra azy ireo, dia nifoazina ny Tompo izay matory. Raha namono ny Tompo izy ireo dia tsy mba niteny hoe, mifoazy ianao fa tsy hitanao angaha ity loso ity, fa namono ny Tompo izy ireo ka niteny hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hafatesanay izao? Fa tsy hoe fahafatesantsika, nahavahan tsara ry havan'i Jesosy Kristy. Na dia natory aza ny Tompo dia fantany fa ilay hany mahavonjy azy. Izany hita tamin'ireto mpianatra reto. Ary tsika koa, izy ambatsotsika raha tsy sarotra atrehantsika, manoana zavatra atrehantsika, ny fihazakazahantsika, ny zavatra samihafa, ireo fahavalo. Zao ry havana ny tenin'Andriamanitra. Zao ny tenin'i Jesosy Kristy ho anao koa. Antsoy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho, ka hanome voninahitra ahy ianao. Raisy izany ry havana. Antsoy Jesosy ho voninahitra ny anarany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza nampitsaharanao ny tafio-drivotra ka
nanoro ny olona mba hitady sy hiantso anao amin'izay manjo azy. Mivavaka aminao ary zay haimetraka azo asa filazany tsara ny fitiavanao anay izao sy ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana ka hita inao reo tompona ndraikitra reto amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manomboka hatrany amin'ny filoha, andraikitra foibe, ireo mpiasam-boana, ireo président sodaly, ireo mpitandrina rehetra, ireo mpitory-teny, ireo katekista, ireo katekista délégué, endreo mpino isam-batan'olona efa resy laraka nandraina tony sompamonjy tompo. Omeo finoana matanjaka, omeo hery fahasalamana, omeo foay miantso anao Jesosy Kristy malona izay rehetra hatrehana aiza mijoro vavolombelonao ka arovanao azy ireo. Hoety manateraka ireo vina ny fiangonanao ka toky say mifampitsinjo amin'izay aseho isehon'ny voninahitra ao mandrakariva. Vavaka aminao zay Jesosy vonjeo amin'ny firenenay. Mesahanao fanamasina eto Madagasikara sy trandreo mararika omenao fanantenana. Atoan'ny asa fitsaboana ampaizinao izay azony manjo ary vonjeo ireo marefo zokiolona ary ireo sahirana. Tao io fiazakazanay tompo ny asa mandraranay, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasanay rehetra aperaka fenoam-pelantananao fampimizara ho anay ny fahasoavanao. Ivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay efa nampianatra anay koa nivavaka manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny izy anina sahaza ao anay ary mamela ny erokay tahaka ny namelana izay meroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay finoana riavana nizotrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao tanakavahana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.